Namita ny iraka fitsidiham-patra ny farany herinandro lasa teo, nisy olon-tenan'ny gouvernemanta izay nitarihan'Andriamatora Zafimahefatinarvelo, ministry ny Aritany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny ministry ny filaminam-bahoaka ary ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy. Iraka fanatanterahana ny velorano filoham-pirenena tao amin'ny faritra Mantsatramboly, distrikt Analangina no nitanterahana izy ireo izay mikasika indrindra ny velorano voalohany dia ny fitoniana sy ny fandriam-pahalemana ary ny velorano faha-12 miopana indrindra amin'ny fahavita-tena sy ny fandraisana andraikitra eo amin'ireo fahatantsika. Velorano miankina ny fampandrosoana ifotony eto Madagasikara izany. Ny fitsinjaram-pahefana izany tsy afaka ahiroso mihitsy ny firenena iray tao Madagasikara raha tsy misy ny fitsinjaram-pahefana. Ny fitsinjaram-pahefana io eny ifotony eny no etomboan'ny fampandrosoana. Tsy maintsy fampandrosoana eny ifotony izay vao afaka miroso daholo ny asa fampandrosoana ny Madagasikara manontolo. Nitsofin'Andriamatoma ministry ny Aritany sy ny fitsinjaram-pahefana rano nandritra io fitsidiham-patra io ny fametrahana ny vato fototry ny birao manara-penitra ny komina ambanivohitra Alakamisy n'Ambohimaha. Ity commune rurale de première catégorie Alakamisy n'Ambohimaha dia niorina tamin'ny taona 1970 ary araky ny hitantsika maso zao moa zany dia fa somary antitra izy zay taona zay no teneniny. Misy fotoana nangala fotoan-tsarotra izy ity nisy cyclone tamin'ny cyclone tamin'ny 2012 dia niala teto ny tafo dia namboarina indray nefa rehefa aveo somary simba araky ny hitantsika zao misy mitete lehibe amin'ny bordure. Eo anatrehan'ny hoe velorano faharoa amin'ny filoham-pirenena, tanterahana filoham-pirenena dia anisan'ny mahazo foto-drafitr'asa zany hoe bureau administratif na birao commune vaovao ny commune Alakamisy n'Ambohimaha. Tsy afaka niasa amin'ny ara-dalàna ireo tompon'andraikitra ifotony rehetra hoy Andriamatoma ministry ny Aritany sy ny fitsinjaram-pahefana raha tsy misy ireo fitaovana natanterahana izany, ka anisan'izany ireo foto-drafitr'asa mikasika ny birao commune ireo izay tena manara-penitra tokoa. Voalohany teto amin'ny tany-pirenena malagasy vao nisy an'izany hoe birao ho an'ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy zany ity voalohany ity atao amin'ny efitra ambany ato ny efitrano fivoriana sy fanaovana reny mariazy reny dia eto ny birao rehetra ho an'ireo mpiara-miasa rehetra an'ireo ben'ny tanàna dia afaka misitraka miasa ara-dalàna izy amin'izay dia misitraka ny asa manara-penitra ihany koa ny vahoaka rehetra eo amin'ilay commune. Dia ato ambony izay vao misy ohatran'izay hoe nisy ho an'ny commune zany eto Madagasikara. Ato ambony indray zany ty ny birao ben'ny tanàna hitantsika eto. Dia ny ankoatr'izay dia ao no trano fonenan'ny ben'ny tanàna sy ny fianakaviana. Nisy ny tafatafa tamin'ireo manam-pahefana sy ny vahoaka tao amin'ny komina ambanivohitra Sahambavy mikasika ny fampandrosoana sy ny fatanterahana ireo asa ifotony. Rehefa izany dia indroso tamin'ny fitsofan-drano fametrahana ny vato fototry ny birao tao amin'ny komina io ihany koa ireo solon-tena gouvernemanta ireo. Nakasitraka izao hetsika manokana izao ny ben'ny tanàna n'ity komina ity. Nahazo foto-drafitr'asa vaovao manara-penitra ny eto amin'ny komina Sahambavy satria efa kely le birao teo aloha dia misaorana fitondram-panjakana, misaorana ny filoham-pirenena amin'ny foto-drafitr'asa manara-penitra. Dia isaorana manokana koa ny ministry ny intérieur sy ny décentralisation sady tonga aty toerana no anisan'ny tompon'andraikitra teo amin'ny komina Zahady zany makasitraka. Nandritra io fitsidiham-patra io dia nitsofindrano ihany koa ny birao manara-penitra komisiarian'ny polisy tao Sahambavy ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana. Ito tamin'ny fitsidihana sy ny fanaraha-maso ny tanin-janakazo tao amin'ity komina ity nidiany reto iraky ny gouvernemanta ireto. Nisy ihany koa nidinika mikasika ny fahaiza-mitantana niarahana tamin'ireo olom-boafidy tao amin'ny komina Mahatsinjony izay mahavelo mpanantenana ny ministra satria misy ireo ezaka amin'ny fanatanterahana ireo programan'ny filoham-pirenena na dia kely aza ny manana ara-bola sy ara-pitaovana. Nofananana tamin'ny fametrahana ny vato fototry ny birao ny fitalevam-paritry ny filaminam-bahoaka tao Fianarantsoa moa izao iraka izao.